bonsoir voatsanaro dia miarabany mpijeriny télévision malagasy sy mpieniny radio Madagasikara. Angoatsika azy mba maromaro ateo zavatra mitranga teto amin'ny firenena atao anatiny izay herinandro dimy raha tsy tena fa tsy tia fa ny anamboatsika azy dia anareo tao anatin'ny gouvernement moa dia miparitaka naniry rano Madagasikara mijery indrindra ny amin'ilay fikarakarana ny lisam-pifidianana izay manohana ny CENI amin'izao fotoana izao na ny hoe tokony farana amin'ny herinana io lisam-pifidianana io aiza ho aiza ianao tany Sofia Boeno Betsiboka raha tsy izao izay no ndraikitrao fa betsaka moa ny filazam-baovao sy ny fitateram-baovao natao mikasika an'izay fandraisana anjara membre ny gouvernement amin'ny fanamboarana ny liste électorale zay fa tsy firenentsika intsony fa ny zava-misy dia tsotra nisy any ny fahasahiranana mety nisy any ny olana tamin'ny fanatanterahana an'izay liste électorale zay no natao maro samihafa indrindra ny antony ara-potoavana zany fa rehefa natao le hoe fiaraha-miasa sy tolo-tanana sy fanampiana nataony avaty amin'ny gouvernement zany miaraka amin'ireo ratsamangaika amin'ny asa-panjakana ny amin'ny faritra rehetra any dia rehefa mifanantona amin'izay tany toerana miaraka amin'ireo ratsamangaika ny CENI ihany koa ny amin'ny faritra rehetra any dia misy ny fihaonana anaovana sehatrasa dia misy mihitsy ny fihaonana miarahana fidinana eny amin'ny fokotany eny zany mijery ny fandehan'le asa dia azotsorona mazava amin'izao fotoana izao raha atao amin'ny teny frantsay zany tsoaro voajanahary dia hoe hitsapa azy tsapaitanana mihitsy zany ilay fisian'ilay hoe élan national zany hoe dia tena karazana route be mihitsy ankehitriny misy any amin'ny faritra any miaraka ny service de concentré rehetra ny amin'ny faritra ny fanjakana zany miaraka amin'ireo ratsamangaika ny CENI miaraka président fokotany ny agent électoraux rehetrarehetra tonga raha ny fokotany any raha ara-potoavana ohatra hoe tsy ampy ny lavidavitra le toerana sady ratsiratsy ny lalana dia fa avy avy hatrany ny any amin'ny Cisco ny any amin'ny Zapo manome an'le motoany tsy ampy ny ordinateur misy litero sy efatra ohatra amin'ny district anankiray nentin'ny fitonam-panjakana dia fa avy hatrany koa dia manome ireo service de concentré hauteur manome ordinateur anaovana an'ilay fandrafetana an'ilay liste tsy ampy ny mpitendry mpanao saisie filazantsika azy opérateur de saisie dia reny mpiazo mpanjakana mpanao opérateur de saisie amin'ny service de concentré reny no tonga dia manao batana avy hatrany manampy amin'ny fanaovana an'lesika zay ny zavatra tsapa trany avaratra ny misavanga hatraty misofia sy boeny aty raha mandalovan'ny tena zany ary tsy vitany hoe ny membre ny gouvernement tarery any fa mandeha koa hatramin'ny membre ny cabinet ny directeur asasatsasany ny premier ministre moa dia raha tsika malala vaovao nandeha omaly mety mbola andeha koa androany io fa tany amin'ny faritry mena be mihitsy nandray anjara mivantana miaraka nyosina tamin'ny rehetra tamin'izany fanatanterahana ny liste électorale zany ka raha n'izao fandehan'izao amin'izay fisian'ny élan national zay tsoaro voajanahary adinona maromarina fa tratra le tanjona amparaka amin'ny telopolo volana jolay izy raha teo koa moa rehefa hoe raikitra amin'izay misy ny fifidianana dia mbola misy an'le hoe révision spéciale zay hidiran'ireo feno valo ambin'ny filo taona indray izy ireo mbola vao nahazo karapanondro aty aorina élan national élan national raha filazanao azy teo le hoe élan national ho an'ny mpitondra fanjakana sy le olona mpiasa zany ilay vahoaka ve marisika le vahoaka tsotra anazy ny teniny naparisarisa azy teo aloha dia tsy misy an'izay fanatonana azy zay fa izy no atsona mandeha kilometra maro mandeha tongotra mbola saina mandeha vola ihany koa manao karapanondro ohatra maka jugement supplétif sy isa tokony aitsaka koa ny ambany ravinahitra rehetra any zany fa tsy dia marisiriska loatra koa rehefa andeha hiditra boro-panjakana zany fa tamin'ito zany hitany fa hoe fa manantona tsikito mihitsy eto ambody asa eto mihitsy rendraindray tany amin'ny faritra Sofia zany dia zay mihitsy nanaovana azy hita fa manantona eto ary manazava zao ny antonatona zao ny antonatona dia mifampitarezaka izy ireo dia vetivetikira dia fa mirohatra le olona na amin'ny fangalana karapanondro na amin'ny fanoratana ny anarany amin'ny liste électorale zany zany raha vezina fotsiny izy somary nanahirana kely izy tololo teo noho zay fisiany zay fiaraha
mifaray tanana zany sy mifanolo tanana zay dia niarany trotra zany ny rehetra amita ny liste électorale. Mbola hitomily isa amin'ny herinarambony sa tapitra to dia farana zay zao dia niakatra kely aty fotsiny niasa mandrara tsy maintsy sanina eto andrenivohitra zany rahapisy zany dia viverina indray any amin'ny faritra any amita an'izy mihitsy hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana jolay. Tsisy olana zany ndraiky amin'ny telopolo tsisy olana ka tsisy olana mihitsy satria raha rehefa zavatra tsy vita an'izany rehetra miara mifandray tanàna zany angambany tsy ho vita zany. Dia aorinan'io mikorisa moramora makany resaka politika mantsy aorinan'io leo ho fantatra amin'izay zany hoe inona ny fifidianana atao ny adihevitra zao no toministra dia hoe inona ny fifidianana ho hatreny inona ny konokonononareo fitondram-panjakana le izy tsotra sady mazava mba tsy sinondesa be sy manjary miadihevitra amin'ny tsy antony fotsiny zany ny olona sasany fa mazava ny tenin'ny filoha ny tetezamita dia mbola niraisiny premier ministre zay filazany zay nataony anivony mpitondra tenin'ny gouvernemanta sy teny anivony seraserin'ny fiadina républika ihany keo antsoratra hoe vitaina arak'izay mahamety azy sy arak'izay mahabetsaka indrindra ny olona tokony hisoratra ny liste électorale atsona ireo sehatra iraisam-pirenena mahay mikirakira fifidianana mijery hoe zao vokatry ny asa nataonay ahoana ny fijerinareo azy amin'izay fotoana zay amizay rehefa miteny izy efa mety efa mahatakatra n'ireo fepetra farafaratsiny zany ny farany ambany reo takiny ny iraisam-pirenena amin'ny fikarakarana fifidianana zao fanaovanareo liste électorale zao koa dia mety tsara zao dia rehefa mety zay raha atsika malagasy samy malagasy zany fifidianana zany fa tsy dia hoe ny any velany any akory no ndia nampaka hoe am'izao nareo manao fifidianana dia zao fifidianana ataonareo rehefa vita zay fitsiriana ho ataony sehatra iraisam-pirenena mpikirakira fikarakarana fifidianana zay dia miana mikondona hoan'ny politika malagasy tsy mikondona ela be hoe mandritry ny rotaona va roa andro na ohatra zany dia mamarotra an'le fifidianana zay ho atao sy midaty anaovana azy fa mifantatritsika fotsiny araky ny ao anatin'ny code électoral dia rehefa naveriny filoha rajoely menimeno zay zavatra zay sy ny gouvernement ray manontolo dia hoe alohan'ny fahatelopolo ny volana novembre raiky amby folo sy roa arivo nanaovana fifidianana ny fahatelo farany dia hoe efa vita am'izao fotoana zay anivon'ny gouvernement zany conseil de gouvernement sy conseil de ministre reo volavolan-dalàna rehetra telo isany volavolan-dalàna farany sisa farany natao teo dia volavolan-dalàna mikasika fifidianana ana communal zany sy ny faritra ny telo efa vita ary efa lasa any amin'ny parlementaire volavolan-dalàna mikasika ny député sy ny sénateur ary efa lasa any koa ny volavolan-dalàna mikasika fifidianana filohan'ny république ny antony zay dia milo dia mazava ho azy tsika anao fifidianana amin'ny taona ity no zany tsy maintsy vonona ny lalàna ife an'izany fifidianana zany ka zay karazana fifidianana telo zay no isa amin'ny fananganana ny république efa efatra tsika moa zao ao anatin'ny république efa efatra efa lana tany maro anisa ny tamin'ny alalan'ny référendum ny lalam-panorena ny république efa efatra fa dia fifidianana zany natao ananganana andro-panjakana ny voalitondrona ny lalam-panorenany reo dia zay zavatra ataontsika zao zany devaministra zany mampitondra tenanao tsy mbola manakambara ny fitondram-panjakana am'izao inona ny fifidianana ao alefa tsy anjara ny fitondram-panjakana irery no dia hoe tonga dia maritra an'izany dia hoe zao raha ngamba eritseritra nahitato dia zao nanaovana azy fa mba maka ny fitondram-panjakana fa raha-pirenena anga ny fifidianana ary indrindrindrindra mba hoe tsy sinontsony ny disadisany orianany dia mba maka efa fomba fanaony ny filoha fahefanavy ny tetezamity zay fomba fanaony ny gouvernement mba maka ny hevitra mibe sy maro aloha ina mba heritreritrareo dia rehefa mba azo ny hevitra mibe sy maro ina indrindra reo politika moa tena tia mandray anjara amin'ny fifidianana io dia am'izay am'izay vao manapaka fa ny feuille de route efa miteny présidentielle no tokony atao ny feuille de route dia mazava tsara fa hiditra moa tsika rehefa avy ao amin'le vaovao mikasika an'izay ny feuille de route dia efa mazava tsara hoe ny feuille de route no ohatran'ny karazana texte zany entina indrindrindrindra hoe
organiser amin'ny teny frantsay zany andrindrana ny fomba fitantanana an'le tezamita indrindra eo amin'ny fanaovana fifidianana mba ho fifidianana eken'ny farank'izay maro no ho atao amin'io fananganana ny androm-panjakana ny repoblika fahaefatra io ary mba ho repoblika fahaefatra tsy sy nidizadisa politika intsony miaina ny vahoaka malagasy ka raha mitena feuille de route hoe milaza fa hoe ny folo repoblika ny atao lotsy ngamba tsy de tena hoe voafaritra tena mahitsy be ohatry zay ny anatin'le feuille de route fa misy famaritana amin'ny ankapobeny nanaovany azy io de fiverako azy dia mararaha malagasy sa malagasy aliza rehefa tonga eo le feuille de route vita soia dia mandrafitra mijery an'iny ny samy malagasy dia mamaritra ny hoe zao zany fifidianao ataotsika.